dia avelanao rereto aho zany. Tena satroka rotsanta tsy hanary anao fa raha ohatran'izao kosa tena tsy mety amiko mariny. Alamino an'izay lahy ho lasa dala loha koa ny alara izany e. Fa aiza nareo mipetraka? Any ambanivohitra. Ambanivohitra? Ketra mba menareo anahy mihitsy mba asio rano a tadikendangala zany asio rano. Izy ny rain'ity zazy ity. Maninona? Makely tsisa dia avy ny raha fanany. Volana mila mandeha miasa ao amin'ny soeratsara zaka manala ny trosa ny ray aman-dreny. Dia hatraminao viana zany izy miasa tsy mikara. Ka tonga teo izy lehilahy namanino hoe gadraindra tsara zaka koa ny izy. Ay, dia mitovy zany izy roa lako inona indray. Metina tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety se na fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritry anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa nefa ny tany androrona ny tsaroko farany. Aza mbola lafalavitra aloha fisaina sy tiany sakafo aloha dia hano iny mba hampahery sy hampasalama sy vetivety sady hampatanjaka. Efa tamin'ny hariva manko se zao ny tsy nahatsiaro tena. Ty tsy mba misy zavatra azonao ambara mihitsy ve hoe inona ny tena mahatonga ny rapahinina anao andreny zavatra reny tamo? James, hatreto aloha mbola tsy misy azoko ambara fa izay hasalama sy atao fa isy zavatra tsy hampoziny sy hipotra tsy ho atsy marita kely aloha. Zay mahazo tomana dia izay hasalama sy aloha atao fa mbola tena reraka be nge sy ano ny sakafo. Kary Tonga lehibe lahy zany. Bala lamindamina be ndraiky miasa dia afaka mivoaka. Dia inona no vaovao nety lahy? Nga misy mba tsy miva ihany. Dia zany hoe izy vitsony gazety raha izany. Ka vaovao maly ihany navoaka lahy androaniko. Zay ndry zay zany tsy manana vaovao fa ny gazety misy hoe sanandro. Ay fe, zay vao mazava. Dia hoany. Zay valavalaka sady be dia be koa ilay aliansaina. Mbola ihany tokantrano ao aoriana kely aho sa diso. Mbola tsy miditra amin'ny Aseta. Samondra io. Tena nahoana ny toen'ilay ateratany androny? raha momba an'iny indray tsy hoe mivoaka amin'ny marina rehetra sady efa fanjakana tany nataony momba an'iny. Ay, tsara kosa izany.
Fa nandalo teo nge ho mbala. Imbalo ary manao ana mary le rian'izay. Za tsy nahita anazy fa mamoa resaka tamin'ny teo. Ohatrany hoe nigadra hono izy. Otry nigadra fa naninona loatra? Mbola lera tsara zaka iny ihany no nitory azy. Eny mbola lay antry iny any ary tsy miova mihitsy le ry. Mbola manona saratsiny foana hatramin'izao. Fa aza malahelo hoe lahy le seriseta mbola ho avy ny anjarany. Hita kely ho nazo aminazy eo arinao. Ndao andeha. Salama tompoko. Ahoana ry Izy ny James. Izy kosa ry James le olona le niteneniko anao. faly mahafantatra tompoko. Faly mahafantatra ry ary tena ravo mihitsy. Tena efa ela izay nitadiavana ny sezay fa zao vao naomby ny fikarohany. Misaotra ny meserany retsaka. Kinona zany ny antony karohanareo ana? Ka tsika mifankafantatra. Tena mifankalala tokoa satria efa niaraka ry zay sy ny mamanareo alohan'izy nanambady andra tsara zaka iny. Raha filahan-drabainina zany nareo. James en'olo ny fanazavany. Tena marina zany efa be voka amin'ny mamanareo vao nanambady andra tsara zaka. Dia tsy zanaky rabainina zany. Zany dada Anse. Tsy marina zany e. James mipetralo dia noho ny fanazavany. Zany zany ray ianao. Dia maninona ary nareo zao vao tonga mitady anahy? Sa tonga eo alohako tsara velatsy fotsiny eo? Eny e. Niezaka foana hatramin'izay nitady anareo mianaka saingy mafy be ny faingajanana nataon'ny tsara zaka anareo. Dia tsy afana noatra mihitsy. Teo ihany koa ny aretina izay namely anahy matetika. Izy miresaka amintsika io arange mbola tsy dia salama tsara loatra e. Fa mararinina zany le tany. Marary voa ary se. Ary efa nitsabo tena ela fa tsisy hevitra mihitsy fa tsy maintsy didiana dia soloina. Izay ny tena nanosika hitady an'se koa satria fantatro hoe mety tsy haharitra intsony ahy. Zany tena miala tsiny amin'ny sery James. Tsy nampafantatra an'izany zavatra rehetrarehetra izany tamin'ise. Fa angamba kosany efa tonga ny fotoana alalany seny marina. Zany tena miala tsiny aminao Monsieur Ndretsa. Tamin'ireny fihetsika rehetrarehetra nataoko hatramin'izay ireny. Tsisy tsiny e. Fa mahatonga angara tsara zaka ny eritreritry ny hamono anao dia fantany fa tsy zanany ianao zany e. Hoy volana. Mba mivoaka kely vetivety aloha fa eto ivelany eto a.
Ahoana? Taiza foana ianao? Teo ihany ka. Dia ahoana? Manahoana ianao aloha salama tsara? Ie, salama tsara. Fa ianao taiza foana. Ianao ke dia tavondra tsara zaka e. Fa ataon'inona ho novonoina? Aiza koa e. Ka inona fotsiny ara ozy izy ianao ny antony nahatonga anazy namoaka anahy ohatr'izao ka? Tsy haiko. Fa inona aloha ny atao mimbalo aty e. Mamijery anao fotsiny aho dia sady mitady an James ny tena marina. James? Ie. Fa ataonao inona koa James? Misy zavatra maikamaika izay tiako hovahana miaraka aminazy. Tsy azoko. I James angery mbalo ka tsy eo intsony e. Niaraka mivoaka tamin'ny Ratsarazaka no nahitako anazy farany. Sady hitanao misy vehivavy izay nitady anazy teo hoe bevoka nono. Tena mampalahelo ngeza amin'ny vehivavy izany e. Ka momba n'iny mihitsy ny tiako ho resahana aminazy. Fa tsy azoko. Hitanao, izany nandefa n'iny vehivavy iny nandeha nakaty. Fa tena tsy hitanao mihitsy marina izany hoe aiza misy an James. Ratsarazaka ary olona tezitra be vao resadresahana momba ny James. Teneniko izy nisy nitady teo James dia tonga dia hozy izy hoe izy aza resadresahana an'izany intsony. Izany. Fa ahoana ary izany? Tena tsy haiko mihitsy ry mbalo. Hoe io ary izy io. Allô Ramsey? Valasaiza ianao teo e? Mbola anjery zavatra ty an-dakozia Ramsey a. Ndrasy fa ho avy a. Izay aloha mbalo a. Andeha dia mifampiantso eo ihany tsika. Veloma. Fa makaiza ihany tony e. Ny klianto miaka fotsiny. Ka Tsisy ka zany e. Atao ambony ato ny plasinao. Tsy ilaiky mihetsiketsika eo anao. Lasa ianao miakatra. Tsy ilaiky mihetsiketsika eo anao. Azafady tompoko. Fanareo marina izany efa elany tsy salama. Tena efa mimbetsaka ny hôpitaly ary se. Taty aoriana nanao traitement fanafody dia mba ohatran'ny eo. Dia izay koa izany ny antony nahatonga ny aretina iray io. Mety ho izay fa ohatran'ny aretina manaranaka mihitsy ilay izy ry se. Satria efa maromaro koa ny fianakaviana voan'ilay izy. Izany ve? Ie. Fa mba nanahoana se ny fiainanareo niaina niaraka tamin'ny Ratsarazaka tao? Tsy fijaliana be ve? Izy indray aloha tena nikarakary. Tena hoe nanao izay zavatra vitany izay zavatra ilaiko rehetrarehetra. Ohatran'ny hoe tena hoe nianty. Fa izay heviny aloha no tsy haiko. Tena tsy fantany se hoe tsy zanany se. Niteny tamiko mantsy baila alohan'ny andehanany iny hoe toejaza. Vao fitaka koa izany iziko. Ngamba. Nefa ny ohatran'ny fantany satria nahoana ary se ny saika ny vonoiny. Izay tena marina ny an-tsainy aloha tsy haiko. Fa ny anahy rehefa olona nieritreritra ny hamono afaty anahy tsy ataoko vita mora izany mihitsy. Tsy haiko aloha. Fa hono ilay aretinareo io moa izany tena hoe tsy ahitana vahaolana mihitsy ve na hoe tsaboana any ivelany ary. Tena efa niteny tamiko mihitsy ary se ny dokotera hoe tsisy vahaolana afa-tsy mifandidiana. Dia mila sorona ny ray aho dia mila mitady olona ny ray anankiray anahy.
Zany fa tsy ataoko makivy ary sy ny fiainana. Fifaliana ho anazy zao dia zao fahitako ny saison na dia fotoana fofotsiny azy. Dia ahoana ary raha mba mitoy izany fifalianareo izany? Fa mety tsy antenaina ary zay. Tsy zakan'ny eritreritra izany hoe nareo ve vo hitako dia andohana sahady. Matoa mitady ananareo fitiavana izany ny dikany. Dia za koa vonona dia amaly ampitiavana be. Vonona hamonjy anareo. Tena marina ve izany zavatra teneniny se izany? Ohatry ny manofy ary se maheno an'izany resaka se izany? Tsy manofy izany efa tia za hatremisakely. Vonona miray anankiray mba fanavotana anareo. Saotra ry se tena misaotra James. Tena tsy hitako intsony ny saorana ny se. Tena makasitraka ry se. Voaka. Tsy fotoanan'ny malahelo intsony izao. Fifaliana izao no tokony ataontsika. Saotra ry se. Tena misaotra ny se. Efa ela izany ianao no mivoaka tany. Tena marina voavoaka io fa somary miafina kely mihitsy ny aloha. Ary betsaka ny olona victime amin'ny ataon'ilay rangara izany. Tena marina mihitsy. Fa le raha tsara zaka tsy ho ela dia baby ny eloko nataony rehetrarehetra. Fa ahoana ny terenanao azany? Sady efa eo am-pelantanany zareo daholo miprofo mahakasika ny fiaramaizina nataony. Tena marina madame Basiloko. Tsy ho ela dia voaka ny marina rehetrarehetra mahakasika andra tsara zaka sy ny toetra ratsiny. Raha vadiny zavatra hafa indray dia ahoana? Ka izay aloha mety ho sarotrarotra tsy misy vaovao gazety mivoaka ka ho disoina zany. Raha tsy hoe le mpanota gazety mihitsy indray ny hoe zany ho disoina. Ka zay indrindra monko aiza ny afantaranao izay zavatra ataony any? Kaseta koa ve dia adala ny maman no andeha hamoaka vaovao tsy marina na dia hoe ohatry ny inona raha ny fitiavam-bola. Ay tokoa moa ianao mpanao gazety? Ie, izay no asako izao. Fa nga tsy tadidiny maman izy ilay nandeha nianatra tany ivelany. Tadidiko mihitsy ka. Dia efa miasa izany ianao izao? Aiza koa ary maman izany. Olona tsy miasa ve izy dia vitanao fanadadiana momba nandrorona. Miasa amin'izao marimarina kokoa fa mizaka manambotra kefa amin'ilay asa sady ny fiainana koa fianarana foana. Marina aloha izany fa ndrivy atsika tsy mba manana eritreritra anao an'izasa fanaovan-gazety izany. Samy manana tiany io ry maman. Samy manana tiany marina. Mety le asany amin'itsiny tsy tiany. Dia izay anga fa zao tsika za ke rehefa avy eo misy dia aleha sao dia mba afaka mijanona miandry trano londry. Andeha ho aiza indray maman? Andeha hikarakara moka an'ilay olona migatra an'iny. Fa maninona ny avotsitra ka tsy mety kosako. Olona tsy meloko ange ilay olona tsy nanao inona tsy nanao inona dia maninona no ampijaliana amin'ny fotsiny ilay olona amin'ny zavatra tsy nataony. Indray arako izay tia maman ihany io. Fa za elana azafady vetivety fotsiny any. Inoko na raha vetivety moa ary ianao any izany afaka natao trano amin'izay tsika tsy lany trano indray reata. Azo tohaniny any. Matso daholo. Ary ndresaka teotsika. Dia inona izany ry James ny taho-tsaina nandritra an'ilay feonantsika tany Antananarivo re? Sa hoe ino indray ilay rangahy mahasosotra aty? James miresaka an'si ange za io fina toetra mampiasa saina be an'sity sa hoe variana fotsiny amin'ny mieritreritra n'ilay fiainany. Diara tsara zaka ny tiany si ambara.
neniny ve tsy efa mazava e vola neniny ny ambony no vady aman-janana ka efa izay mihitsy izy dia inona mampasa saina sy amin'izany ka mba gaga amin'ny herim-pony lerangah anankiray raha ny firesany tamiko a be dia be ny zavatra ny sidrainy tao aorianany sarahany tamin'ny reniko ka zao kosa aloha ry James ny olona rehetra tsy maintsy mandalo sedra amin'ny fiainana vao tafavoaka izany fa na zany ary ny anazy ny tao an-tsaina tsisy afa-tsy ny hoe hitadiny zanany ninonninona zavatra nahazo anazy indray aloha dia rako manokana azy mihitsy ny herim-po ananana iny satria izay mihitsy no nahatonga nahanampy azy vao ny angavy tamiko izy hoe mila fanampiana indrindra tamin'ny fitadiavana ny sezanana dia nanaiky avy hatrany tena mifanohatra tanteraka amin'izany mihitsy ny an'le rahatsara tamin'ny naly sy ny reniny tsy voatery hitovy ry seny toe-tsain'ny olona tsirairay avy fa ny lehilahy tonga saina dia mandray andraikitra mivady aman-janany foana izay mihitsy manody angery se io resaka fanaovana tsinotsinona sy ny fampitondrana takaitra vehivavy io tena matahotra n'izany a monsieur ndretsa ondry fa nanao inony se nisy vehivavy izay ny araka tamy dia izany ray injanany dia nariny sy vehivavy io ny entiny dido be tsy miraraha fa tsy ny tena ihany dia any zany zao izanak'se io any fa ny azoko antoko a sira aloha hoe mbola tsy teraka izy vao ndraikaingana ina ange zany mba azoko tsara ie fa tena mila miona aminy a dia andehoana aminazy aho ifona tsara kosa zany toe-tsaina nanase zany raha ohatr'izany ry James zany mihitsy ny tena izy na dia ataoko hoe tsy hakavady azy ary se fa mikarakara ny zazo io fotsiny dia efa zava-dehibe zay hoany mihitsy a dia iresaka aminy hoe alaiko vady izy hivady izay bravo tsara be zany toe-tsaina nananao zany tena misaotra betsaka madama raha tsy ianao tsy haiko tsony izay anazo ana tao tsisy isoranao zany za zany tena miala tsiny fa tsy nafantatra amin'ny marina za dia nanjary voankazo mila be tao ianao ka tsisy tsinonao lay zany izaniza tamin'ny plasinao dia nanao an'ireny daholo fa raha tsy nisy anao koa aloha tsy hita amin'ny marina rehetra samy marina reo hoe tsisy tandroka ny ratsy madama fa hoana iza moa ny anam-po hoe namanao akaiky izao mavita mamadika indro misesy fa tena mila mitandrina ianao sao dia mbola ho tratrany indray amin'ny manaraka izay aloha fa no raha tsy madiso nareo zany zao manana pirofo mazava hiadivana amin'ny James efa tena kely sisa dia ho fiainana pirofo eo am-pelantananaika fa ianao moa zany andeha ho aiza tokoa zao any ambanivohitra anay ngamba aloha sady mbaliko efa miandrina any any fa ngamo izy tsy hoe lasany amin'ny ambanivohitrany nandalo tao aminay manko izy ny tena marina nasiako nakany menabaviko aloha izy miafina fa sao dia hitandra tsara zako io indray mba haingana koa ny finamananareo reo lahy tao nga hita mafiady any mba mifampitsinjo zay mihitsy aloha fa ty aloha misy vola kely mba ataonao sakafo sao dia manahirana raisy ty sotra betsaka tsisy fisaorana fa saika isy fiaraha-miasa kely mba tiako atao aminao zay raha ohatra ka mety hoe ahoana afaka miaraka amiko makany amin'ny polisy ianao tena tsisy atahoranao mihitsy momba an'izany mitory any James tsika dia mba hiarana marina zany fa tena olon-dratsy tokoa izy dia zay fotsiny
Ena re, tsy maninona. Ary sety marina moa zany zao manao inona? Nianatra fa tsy vitako hatrany farany. Ary sao dia tokony tadiavana fianarana aty dia verina mianatra indray raha mbola mazoto. Asa angamba ny tonga dia mety aminy raha misy azo natao ihany. Sy le izy ngeny hoe tsy hoe zany tsy mazoto fa misy zavatra izay tena goavana be mbola miandry ana ao arinako. Mbola mieritreritra andeha mafy fataingara tsara zaka indray nga? Sarotra be zany se. Sady mino fa mbola mitady fantatra ny se mihitsy izy amin'izao. Tsy resaka zany izy. Zavatra hafa mihitsy. Sady raha mbola mandehandeha ihany se dia mbola tsy maintsy hifanena aminy. Marina mihitsy zany. Alao mitandrona tsara fa mbola tsy fantatra izay ataony iny. Izay mihitsy. Dia tadiny renjanako ilay fanoteneniko amin'ny monsieur Ndretsy iny. Ay tokoa moa nisany indresaka iny. Ngasa efa nanambady? Mamenatra be ilay teny an'ilay izy. Tsisy tokony hamenatra zany tsia. Ianareo nge zao efa ray aman-dreny sy zanaka. Zao ary tena marina nisy vehivavy izay niaraka tamiko. Dia be foky izy. Saika indositra didy zany se io. Ka tsy tiako hoe avela hiady rery izy satria responsabilité ako zany. Eny e, tsara aloha se rehefa tonga saina. Ndana vonjero zareo. Fatandremo ihany fa mety mbola anao zavatra raha tsara zaka iny. Maritsy. Fa ahoana? Nuko zao matataitra andriva eo. Tsy mafana andriva mahita ana tonga aty. Ka ilahy tonga tamiko ohatran'ireny indray. Dia manino? Mieritreritra izany ry hoe zany tsoka tany am-ponja. Asako. Iza mahalala. Ohatr'izao foana ilay nataon'ilay namalahy iny rehefa tonga eo izy. Mbalo. Ka afaka izy izany mahatonga voaka tamiko. Tsisy mandositra izany. Ko inona ny antony afina foana raha izany? Ka hitandry. Le patron nandetika anazy tany any namoaka anazy tany avy eo. Dia aleo mba mitandrina loko. Izany ve tsy hafahafa amindre? Hay kosa. Fahaizam-bana aloha ilay ry amin'izao. Lasa iziko. Lasa? Fa lasa ahoana? Fina koa izao matatatra lahy amin'izany. Niaraka nitady any James izay. Sady mbola misy zavatra ataony dia lasa izy. Tsy azoko amindry ity a. Efa zao ary vera angamba mahazo dia mbola James izany foana dia davana. Mbola tsy fahy. Sao dia adilo lahara fa hainjanako iny. Izany ny alehany rehefa tsisy saina loatra manao zavatra. Mpandosiny iny raha andry. Tsy lamboto iny. Elako. Mbay. Nini vokatry ny tsy fitandremandry ihany mahatonga an'izao. Ary le ry koa ny toko mba mandray andraikitra noho izanany io e.
fa tsy mirenireny fotsiny ihany. dia mbola latsalatsotra izany foana ve lesy nanaova lala izany marinako sady efa nitady koa izay raha tsy hitanay izy fa zao aloha tena kondrisy tsata tsy ataoko vitavita morina anaovan'iny jamesiny anahy taovy tsara ho andohandry izay na renjanaka indray izy tsy rarahako. anao na fianaranylao andeha tsara fa misorata datoa ary manao anandreniny lahy efa elaela zao izay mianaka tsy mifankahita taorina le izy taty faranindrika nefa le tsy ny zavatra ampasaiko tiako resana kely amin'izay a zany ve za nefa zao tena mbola tsy afaka manafatra azy mihitsy amin'izao satria fotoanako tena mbola tery be mihitsy tsy maninona ka tsy maninona fa aloha zany ho any iresaka aminy ay ary mba aiza ho ahy James e ohatra nefa elaela zao io zany tsy natazana azy tato za mivele tsy ahagaga ntsony a zara nefa ataon'ny adala toerana fatoriana sisa ato e zany hoe fa tena mangina be nge ny tanàna vao tsy ato izy e za kosa aloha mifanohitra amin'izay hevitra lahy zay a tena teneniko fa rehefa eo any ely ty ny adala ka tena mahabe problème mihitsy zay koa aloha e fa hita tonga andeha hivoaka zao saika ho any amin'ny hôpitaly any alesa hijeran-drabenja tena nampalahela aloha le navoan-drabenja fa zaho a sura dadatoa fa olona namono any dada ihany na fandoza ohatr' izao ary tsy maintsy mbola mandehandeha any le mpamono olona ary za koa a tena mitovy hevitra amin'lahy zay dia efa manahoana zao raben zao tena mbola tsy mahatsiaro tena litehatra amin'izao a tena na ny dokotera laza mihitsy fa tena mety anaraka hatramin'ny aina iny fa tena mampalahelo le navoan-drabenja ka tena marina fanganana hirana ny namoaka azy tany to ela be mamo mba nanary roatra kely nandeha tany an-tsena dia ina ny eto mamo avy any tsisy noetiko e reraka mijery misavoivon'olona tany an-tsena dia aleoko nody sao dia mikarapoka any marina mihitsy za madamo rasinoro a tandry amin'ny tsara fahasalamana eny ka zay mihitsy ange za ro zay mianako ohatrany anatatалina kely aloha ary ohatrany hoe fatongavako no nandroka anao za koa raha nge mba gaga ry mamo e zao ody zao foana nasesiny teo ka izy koa nge tsy zazakely mahafantatra amin'ny programany izy dia mahafantatra n'izay zavatra enjeny marina mihitsy za mamantsika sady za mbola be atao asa be any tanàna any makatadalina mihitsy ny aloha andro any andram-piona ianao velomitsika veloma lesy a ary tohatra ny mandosindositra be indry tsika fa nataondry inona tato mamo koa raha tsy saina fa inona nataoko anazy teo ka gagagaga ihany ako mamo fa sura ve mamo fa tsy olon-dratsy iny navoakanao androany iny fa izy ve dia andainga amindry e efa niteneniny fa zanaka amin'ny patron ambalo iny sady izy koa efa niteny hoe anampy a hitory sisamborana any James dia izy hoe anao an'izany raha izy ny nanao azy mba manontany ihany ako Sabe, madame? Aza hoe izeto kely zany androrona zany androrona tena mbola lavitra be miala eto zany
sady toerana tsisy tanàna le zany raha mise fantatro ka fa mety hoe 4 kilometatra eo vao tonga any zao fitopolona 20 kilometatra miara any zao ianao vao tonga any ena raha le mba ty lanana makany ny alavitra be any mihitsy sodra betsaka ary a sotra alafosy ngavasoa mbahalo tsika ataoko fa tsy ahitanao tsony vahoana koa e dia ahoana ke ina vaovao zay elaela zay any aminao zao ny vaovaoka za zao nietrehtra hoe adinonao tanteraka atao ahoana reny anadino anao a ka ianao raha nandalo tao amin'ny maman dia tsy mba niandry ana akory anga kosa moa tsy nitenen'ny mamanareo hoe inona ny antony ka eny e fa ngao aminay isy olona nenjika anao azako aleo ihany mitandritandrina fa efa miara-mipetraka zany zao nareo sy volana fa ahoana moa nafantaranao amin'ny volana fa aleo aloha nyfanontaniako e eny e volana nge hoa sipako taloha e efa nilazaiko kosa zany e dia hatramin'izao efa niaraka taminao a zany a zay vao niverina ny fakahita indray zay ny tena marina inona ny antony mampalahelo ngeky izy iny nananan'olona vola be zay ny dadany a dia efa saika nigadra mihitsy tamin'izany dia avy eo a nisy olona hafa indray a nanavitra ny zareo dia io olona nanavitra io rehefa avy eo ny tena hoe entina miasa any aminy aloha volana mandra-pahefa n'le trosa tena mampalahelo kosa zany tena hoe tsy afa nanoatra zany zareo raha ny filazany zareo anazy satria le olona nanampy an' zareo io koa manambola fa ratsy saina be monsieur raha tsara zaka zay izy ihany ara natonga nangadra farany teo raha tsara zaka le olona tompon'le toby anandrorona ve ie ay moa fantatrao ie fantatro ka zay setana hoe nandeha nanao fanady adiana teny e dia sady nitady anao koa ay ve sady mampalahelo ngeky izy iny nisy zavatra fiangaviana zay koa nataony tamina hoe mba hitady ny ray aman-dreniny ony satria hoe raha hita zany le ray aman-dreniny a dia le ray aman-drenin'ireo indray zany mba hoe
tonga mankany mesera tsara zaka mba hanafaka anazy ao. Atreto nefa moa le ray aman-dreniny tsy hitako. Andray kosa tena mampalahelo izany ka. Tena mampalahelo mihitsy no ary raha ny satrany mesera tsara zaka io ara dia hiasa ao mandrakizay mihitsy volana. Dia manaiky an'izany izy? Zay ilay niteneniko teo tsy afa manoatra mihitsy. Mbala tena mangoraka be an'io tovovavy io za. Dia misy zavatra tsapako koa aminao. Tsy azoko. Inona no tianao lazaina? Dia metraka fanontaniana aminao za. Dia valio amin'izay ao am-ponao ao mihitsy. Mbola tia anazy ianao? Eny e, trotrana anareo za. Zay fa alao aloha za dia efa maimaika kely. Rava! 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 Votre correspondant est injoignable ou a éteint son téléphone mobile. Merci de réessayer ultérieurement. Sitratrantso na namono telefona ny olona antsoinao. Azafady, avereno ny antonao rehefa afaka kelikely eo. Votre correspondant... Fona tia lanitsy mahamaly antso mihitsy a. Anao fanadiadiana tany androlona ary dadatoa. Fa hatramin'ny oviana indray moa laha ty ny afaka mandendeka. Ka miasa saotra ny saiko tamin'le zavatra nahazo andra-benziny dia voatery nidina tamin'ny mihitsy aho nanadiady. Ka mba maninona ny tsy loha mba miteny aloha zay vao mba manapa-kevitra. Na ialaka tsiny eo dadatoa fa ny tena miny maika loatra koa angambako. Fa inona mihitsy ny tena tsy matiny lalona amin'le fahavazan-drapentsy. Ka araka le resako tany dadatoa iny tsy maintsy mbola miriary ihany aho namono any dada dia izy io namono any rabenzy io indray. Raha za aloha alala tsy miditra lalina amin'izany a. Fa maninona? Ka raha fantatry ny olona ny hoe mitady an'le olon-dratsy any ela dia elandray no rasibatra. Mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety se no fafinao no tsinjaina inja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao unja mahery no atrehina tsy azo ialana fa
mitraka anao